Afatsiray papango taratasiko jerena avy aty ambany tsy misy aiay tsy misy ankaso anaty abakabakany Sintotady maiky izy miakatra tsy te hiverina mikuintso angamba izy tsy te hafantatra ny fahorina ety an-tany rehetra miakatra ambony tsy maintsy miverina amin'ny tany filay papango taratasiko iny tamana any ambony any ienoa Kitana volana sy masoandro no ny arahiny milalao misy takizy manao zavon-danitra mandrevireviny ety ambany Laitady sisa indro tavela mampifandray ny lanitra amin'ny tany adinon'izao zay nandefa sento sitomany rehetra miakatra ambony tsy maintsy miverina amin'ny tany filay papango taratasiko iny tamana any ambony any ienoa Fankasitrahana no atolotra antsika rehetra izay manaraka ny fandarana Colisson TV amin'izao alahady hariva izao amin'ny 5 ora fotoana efa ifameizantsika eto manasa-panakanto isika vahiny avy lavitra ihany koa dia atao hoe misy ara ny vezivezena ampitan-dranomasina sy eto Madagasikara miaraka amin'ny Nogabe isika amin'ity anio ity faly mandray anao faly mandray any Rahalanto ihany koa izay tazana ato ary faly mandray anareo amin'ny Rahalamianaka ihany koa izay ato aorianako ato tonga soa ato anatin'ny fandarana Colisson TV dia misaotranao betsaka indrindra nanasanay teto amin'ny Colisy TV Plus zany dia miaraba ny mpiaino rehetrarehetra sy miaraba ny mpandray andraikitra rehetrarehetra amin'ny ato amin'ny licence karazana zany
Eny ary efa nisy fotoana nandalovan'ny Nogabe teto amin'ny fandarana Colisson TV, ataoko hoe efa ela angamba izany, atao hoe fiverenana indray atao anatin'ny fandarana, be dia be ny zavatra mety efa niova tao anatin'izay ny zavatra mety hoe efa nidiavina ihany koa raha mozika no resahana. Ndao isika hifankafantatra ety am-piandohana aloha mialohan'ny zavatra rehetrarehetra tantarana ny mety hoe vanim-potoana ny andohan'ny Nogabe, iza daholo mandrafitra anao zany rehefa hoe eto Madagasikara aloha ny resahana. Zany hoe tamin'ny taty farany aho zany tamin'ny 2022 zany dia verina teto Madagasikara zany dia zay faninako voalohany indrindra niaraka tamin'ny Rahalanto. Rahalanto. Dia avy eo moa zany Dodôle koa moa zany Mac Dodôle moa zany efa namako efa hatramin'ny ela be mihitsy zany dia io dia Nandrianina etsy akaiketsika io miaraka aminay zany hoe fa tamin'ny 2022 zany tena nirahanay hoe namoaka anina vaovao zay tamin'iny namoaka album vaovao zay le titre album hoe Simba Madagasikara. Simba Madagasikara. Izay nataonay tamin'izay. Zany hoe raha mijery an'izany sy rehefa ahoana moa zany alaina sary an-tsaina sy raha henoina ihany koa zany hoe Simba Madagasikara zany album zany dia azo lazaina ho sokajiana ao anatin'ilay hoe world music ny atao hoe sanganasan'ny Nogabe. Raha tany am-piandohana raha ho tsy ahivontsika kely nanao ahoana ny atombohana Nogabe resaka mozika foana ihany moa tsika. Resaka mozika aloha ny atombohana aloha zany efa ela be zany e. Zany hoe izaho moa zany mbola azo atao hoe mbola boy kely ihany niala teto Madagasikara e. Vao 19 taona sy tapany zany niala teto Madagasikara. Dia mifindra tany lavitra tany Chine, Pékin, dia Hong Kong. Tany zany tena netombohan'le hoe le hoe Nogabe indrindra hoe ta Hong Kong zany. Dia niaraka tamin'ny vahiny daholo zany musicien niaraka tamiko tamin'izany fa tsisy malagasy mihitsy moa tany. Dia niezaka teny niezaka manao zay mety amin'ny hoe hira malagasy. Hira malagasy foana fa misy ihany koa nefa ny hira miteny vahiny izay hoentinao. Misy koa hira teny anglisy zany efa tamin'ny 92-93 tany efa nanomboka nanoratra tononkira amin'ny teny anglisy. Fa teny gasy moa zany tena nataoko betsaka e. Ie, mahafinaritra be tsy manadino ny maha-malagasy na dia atao hoe mbola tena tanora raha ny tany ampitan-dranomasina tany. Raha ohatsy amin'ny Rahalanto isika metsika micro ihany izy e. Raha ny taona 2024 sy 2025 niaonana nanao ahoana izany hoe fiaraha-miasa amin'ny Nogabe izany? Ia, faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny Colisson TV aloha izany ary fomba ihany miaraba tompoko. Marina tokoa fa i Nogabe zany efa tamin'ny taona 2024 sy 2025 zay no niaona. Ary anisan'ny zavatra tena nahafinaritra tao anatin'ilay izy dia le fomba mitondrany an'le mozika henoko. Dia hitako hoe mahay mitendry gitara ty rangahy ty anankiray ty zany. Dia tena variana be ty zany dao rangahy tsika mba iona. Dia tena tsy nihafahafa fa dia hoe tafahoana dia niezaka zany zay mba nanao zay zay tratra. Indrindrindrindra moa ny hirany zany no tena nianaranay. Dia nanatanteraka hira folo izy iny raha tsy diso angamba. Anankifolo ialana tsiny etiko aloha fa i Bim mpitendry amponga moa niaraka taminay tao anatin'izany zay tsy azo adinoina ihany koa. Dia nahafinaritra be ary androany moa dia faly koa zany mbola miaraka amin'le Ramsey Alto tena anisany hoe tena mahafinaritra be za miaraka amin'ny olona any Hong Kong, any Chine, any amin'ny tany rehetrarehetra. Dia tonga aty Madagasikara moa izy ihany dia maneho ny talentany izy io any dia manohana azy foana koa izay namana zany satria mitovy ihany ny tarigetra. Mahafinaritra ny fanohanana. Raharotina ihany koa ny fotoana satria ela tany ihany koa somary enjakenjana ihany ho atao izay atao rehefa tonga eto ihany dia raharotina. Eny ary toizantsika nresadresaka ary amin'ny fitoerana izay ataontsika hoe hitantarana fahatsiarovana ihany koa ireo sary manan-tantara ny vanim-potoana ny manan-tantara ny mozika amin'ny ankapobeny mihitsy ho resadresantsika aorianan'ity hira manaraka izay ho arahantsika ity.
when the sun goes down. The first star appears with the moon. I grab my guitar to meet my pals, ready to strum some tunes. Little by little, more friends roll in. Hugs and kisses, the night just begins. Voices rise, chords ring true, singing old songs as we always do. Oh, yo, yo, yo. We are jungle people. Oh, yo, yo, yo. We are still the same. Oh, yo, yo, yo. Till we meet again. Oh, yo, yo, yo. Just jungle people. Flowing and the night is young. Our hearts beat to the rhythm of the songs, 'cause deep down we all understand this wonderful time will never end. Now we are older, scattered around the world. We'll hear this tune and sing along. Remember the fun, the joy, the love we shared when we were young. Oh, yo, yo, yo. We are jungle people. Oh, yo, yo, yo. We are still the same. Oh, yo, yo, yo. Till we meet again. Oh, yo, yo, yo. Just jungle people. Yo, yo, yo. We are jungle people. Oh, yo, yo, yo. We are still the same. Oh, yo, yo, yo. Till we meet again.
people. Manohy ny fandarantsika miazo ny toerana ihany koa miaraka amin'ny mpanakanto izay vahinina saina tonga soa hatrany ato anatin'ny fandaharana. Efa nisy ihany resaka tena mpiandohana teo ny amin'ny hoe ny atombohana sy ny mbola toiny mandrakizao hoe sika tafahoana eto izao. Nogabe Randriaro Malala. Le Nogabe atao hoe solona anarana ihany angambany. Raha somary asiana fampatsahivana kely na fanazavana kely na tonga an'ilay izy ho apetraka hoe Nogabe natao hoe nom de scène, nom d'artiste, safidy manokana. Ny tomboan'izy io moa zany dia tamin'izahay tany Hong Kong dia hoe mitady namorona groupe aho zany dia mitady hoe anarana. Tsy hoe laha hoe magnano anarana anazy dia hoe Noga ho aho. Dia ohatran'ny hoe fohifohy zany ilay Noga dia dia nieritreritra zany hoe Nogabe satria ilay hoe Nogabe zay anarana afrikanina zany. Que araha Nogabe hoe tena milay zany milay dia zay nahatonga an'ilay izy hoe Nogabe ilay anaran'ilay groupe. Dia avy eo ny olona zany niantso hoe Nogabe nalalan'ny olona anahako dia lasa zany hoe natsoina hoe Nogabe lasa mipetraka ilay izy. Nefa za tsy olona hoe glady be akory. Ie tsara tsindriana kely ihany izay ty ampiandohana satria iny ihany koa moa zany tena hoe atsiarovan'ny olona an'ilay mpanakanto sy ny sanganasany iny anarana iny. Nisy resaka efa nandeha ihany tery amin'ny teny an-tsehatra tany ampiandohana hoe misy fotoana aty Madagasikara, misy fotoana tena hoe any ivelany no mipetraka, nanomboka 40 taona no niala teto Madagasikara. Atao hoe noho ny fiainana sy ny fitadiavana ve fa teo amin'ilay hoe tany ivelany kokoa, any kokoa zany ngamba mety hoe fotoananao betsaka raha hoe fiainana andavanandro sy ny mozika. Nisy resaka ihany teo hoe miaraka amina mpitendry vahiny, manao ahoana zany fiara-miasa amina mpitendry vahiny zany ianao irery ny malagasy. Ilay izy moa zany hirako daholo ihany tsy natao zany. Dia zalahy moa zany musicien daholo, musicien mahay daholo dia manaraka ny hoe zao natao dia zao natao dia zay fa zany hoe izy koa zany mba mitondra le mba hoe ny fomba fitendriny avy any aminy. Dia mba hatambatambatra miaraka amin'ny anahy eo izy dia zay. Hitanao hoe misy fahasamihafana be ve raha hoe fiara-miasa amin'ny hoe malagasy samy malagasy ny hoe malagasy sy ny vahiny raha any amin'ny sehatry ny atao hoe traikefa ifampizarana no hoe ifantohantsika. Misy ka, misy fa zany ke tena hoe tany zany mitady hoe raha mba misy bandy malagasy mba miaraka amin'ny tena tena mahafinaritra mihitsy fa tena tsy nahita mihitsy ahako e. Tany Hong Kong zany ke tena hoe tsy mbo nahita malagasy, tsy niteny gasy mihitsy tanatin'ny 7 taona tany. Tsisy malagasy mihitsy zany. Takeo anao ohatra somary métis zany ianao rehefa jerena. Métis mipetraka any Hong Kong, nahazo volontany, mety hoe nahazo volontany kokoa angambany. Raha mampatsiahy kely vanim-potoana sika hijery sary sika, atao hoe fahatsiarovana, mety misy zavatra azo resahana betsaka ihany koa amin'ireto sary izay hojerentsika manaraka ireto. Sary tamin'izany fotoana izany, mbola noir et blanc tsara mihitsy, samy mihazona gitara irairay avy, inona no azo ampatsiahivana. Tolo zay tamin'izay mbola boaka ireto nge zany cousin korikatra ny amin'ny akavia atao amin'ny akavana zokoko lahy dia ty boakely ty zandroko lahy. Zay zany manao pause fotsiny fa za ihany tena mba nitendry gitara tamin'ireny efa nanomboka efa niezaka nampianatena ve sa nisy nampianatena ka nampianatena satria tao an-trano zany misy groupe manao répétition foana isaky ny asabotsy. Dia mijery an-dralahy manao répétition an-trano ao dia lehibe tao anatin'ilay mozika tao zany. Dia mamerina. Dia mamerina zay. Inona efa hita taratra tamin'izay zany hoe any ariana any mety mba ho lasa ohatran'izao. Tena ny faniriko aloha mbola boaka ohatran'ireny dia hiakatra scène. Efa ela mihitsy hoe te hiakatra scène zany hoe tely gitara zany. Dia taizany niakatsehatra voalohany rehefa tena hoe nandeha ny fotoana. Mety tadidy ve?
le sehatra tena sehatra moa zany le tsy tadidiko fa zay fa le nanao groupe le papandia le groupe papandia zany le atao daholo ny raha rehetrarehetra fomba fandizana ilain'ny olona rehetrarehetra reny zay zany ny groupe fa tam'zany zany tsy guitariste fa batteur ndray le tombohany batterie tamin'ny tena netombohany zany izy mahafinaritra be mihitsy zany ka am'izao ve mbola hita ihany any am'izay batterie zay sa efa mifantoka amin'ny gitara fotsiny tena mifantoka amin'ny gitara fotsiny ieny fa mahafinaritra foana zany toantsika amin'ny sary manaraka rehefa miakatsihatra misy azo tantaraina ve tany ivelany mazava ho azy ty zao tao Pékin zao ty mbola nanao hira eny ry amin'ny akaviako io zao bandy malagasy io izy io ary ny adala zao mbola any Pékin ny adala Edirandriamampionina mipetraka any efa hatramin'izay zany tany foana tsy miverina intsony le ry manao kopa-tanana ho azy tsika raha edy io nanao ahoana ny atao hoe fizotra nyity siao anankiray ity maromaro moa ny miseho efa hitany fa singana ihany moa zany no entsika atao anatin'ny fandahatrana ty aloha nahafinaritra satria eny bandy sinoa daholo zany ny miaccompagner anay bandy sinoa batteur sinoa saxophoniste sinoa bassiste sy ny raha fa tsy ao ny sarin'le rony fa io fa izay zany nanomboka nitondra ny reggae sy gadona africaine tany Pékin voalohany indrindra tsy mbola nisy an'izany tany tamin'izany tamin'ny taona firy moa zany 82 tany zay nanomboka angamba raha tsy diso ahako manao ahoana fahitan'olona anareo raha hoe nareo no nitondra n'izany reggae sy le sinoa te hivoatra zany de faly be mahitsy hoe misy an'izany ve misy ohatran'izany mozika fa le sinoa mbola le tratran'le lavage de cerveau amin'ny communisme moa zany de tsy te halala an'izany tsy te halala an'izany fa nira ihany anazy zany fa ny ankizy tanora be dia be ny tanora tafaraka taminay ilina am'le mozika hoe zany ndray zao tena de nafinaritra ny fiarahany itoy amin'ny sary manaraka sika santionany ihany hoe ao fa maro be mihitsy ny azo entinety fa ny fotoanantsika ihany koa moa zany somary teritery raha nitatsika eto aloha zany de any amin'le vola angamba aloha no raisitsika voalohany nakaiza ny volinao ry nogabe ina ny azo resahana momba n'izao sary mahafinaritra izay tena hoe feno tsiky sy feno afaliana izao le volo aloha zany avy any sorona fa efa antitra sa tsy hoe antitra fa mesola efa mesola ny loha de efa tsisy volo tsony de atao inona tsony ary fa tamin'izany tena hoe nisy fikarakarana manokana mihitsy ny volo eny tsy maintsy mandeha any amin'ny mpanao volo mihitsy manao an'io fa tsy vita rery io tamin'ny taona oviana no hoe de tena hovaina esorona mihitsy ilay volo satria tamin'ny 2017 zany zany ny alan'le rasta misy alahelo kely any ao anatin'izay misy betsaka mihitsy zay raha tsy sola aloha aloha de mbola rasta foana ie fa nazana zany mahafinaritra foana mitahiry sary toy izao indrindra ihany koa misy an'izao hoe fampisongadinana ny nogabe anatina iodidin'ireo vahiny atao anatin'ity sary ity angamban'izao fampisehoana ve izy ty sa tao Londres izy io tao Londres mipetraka tany Londres zany de ry sénégalais mitendry kalabasy ity iraniana mitendry darboka de za zany mbo mitendry gitara de fampisehoana tao Londres tao amin'le toerana atao hoe Otanany nanao ahoana ny fampisehoana ahoana ny fahitan'olona zay foana moa matetika nanao ahoana izy tao nafinaritra aloha ao amin'le Otanany mahafinaritra be olona be ao ary ny olona Londres mbo hita fantatsika fa feno karazan'olona maro be de fangaro ao daholo tena betsaka mihitsy ny olona hoe avy any Jamaika avy any Afrika avy any londonienne sy ny karazany fa zay mahafinaritra ny ao Londres koa rehefa ao miperaka ao Londres ianao de londonienne koa ianao zany fa tsisy olona miteny anao hoe vahiny ianao mahafinaritra
Misy seho ireto izay resantsika hoe fa mifamenao anatin'izay hoe karazana cancer natao tany ivelan'izay raha ity manokana zao no resantsika kely indray tena hafa mihitsy ianao zany rehefa rasta dia hafa ianao rehefa misatroka zay moa le safidy fa nanao ahoana ny mety hoe fizotra an'izao lay vitantsika zao. Io koa mbola tao Londres ihany io zany tsy tadidiko nataona inona taona firy io na tsy tadidiko tsony. Misy zavatra homanina ve mialohan'ny cancer zany raha noga be manokana satria amin'ny maha hoe any ivelany any tsika eto Madagasikara moa rehefa eny amin'izao vanim-potoana zao eto Madagasikara tena hoe efa mironany amin'ny sehatra matianina be mihitsy ny mpanakanto eto rehefa kalaza ny 10 taona fa 15 taona sy hoe anao fampisehoana fa raha any ivelany inona ny tena hoe entina tiavaka na cancer anankiray zany. Zay ndray tena mbola tsy neritreretiko ndray aloha zay fa fa manao cancer fotsiny zay atsony be dia be koa moa tsy ny cancer fanampiana nataonay zany no fanampiana ho an'ny olona sahirana sahirana surtout moa ny hoe inona moa zany orphelinat sy ny trabona na dia misy miantso foana ianao zany zay. Ie live-tsika manaraka misy maromaro kely atra ity le saritsika tamin'ny voalohany angamba raha tsy diso any izy le any Pékin ty mbola tao Londres ihany ty fa tsy tany Pékin tsony ty ie toizantsika vidéo hafa farany sisa angamba izy ty Simba Madagasikara izay hira mbola hoenotsika eo ihany moa izy ty efa niaraka tamintsika nyresadresaka teo ihany koa Iralanto azo lazaina hoe mahara-baovao ianao raha petraka ny Pitan-dranomasina maharaka tsara amin'ny fahasimbany Madagasikara taiza hoe izy ilay aingam-panahy hoe andeha hamorona an'ity hoe Simba Madagasikara ty. Ka Simba Madagasikara io tena marina teo tiany izy io noforoniko za rehefa manao za ma tsy mandalo aty foana zany ndraindray ndraindray dia rehefa mandeha eny amin'ny arabe eny ahako dia mandeha tongotra foana mantsy dia mijery zavatra ahako dia manoratra dia zay dia hita amin'ny 2022 moa zany Simba Madagasikara iny soratanay dia zay mandry Ralanto moa zany nikarakara an'ilay izy teo dia niarahanay natao rakakira. Rakakira nogabe zany zao mety eo amin'ny fahafiry 5 zao ty raha tsy diso ahako zay fotsiny tsy betsaka fa mbola izay fotsiny. Simba Madagasikara potika tanteraka fitondrana tsy zarizary vahoaka efa reraka. Simba Madagasikara potika tanteraka fitondrana tsy zarizary vahoaka efa reraka. Kolokolo no manjaka mahitahita dia tafiry manao ny marina voadaka ny afera tsy mety vita. Kolokolo no manjaka mahitahita dia tafiry manao ny marina voadaka ny afera tsy mety vita. Maisy fanavilivily miay lefitsika androany mbola hoela votongany. Iny lalany maisy fanavilivily
miaingetsika androany mba rovina vo tonga Singo Madagasikara nefa tany tsy misy ady reo vo fidy karakara no mandetika mamofady Singo Madagasikara nefa tany tsy misy ady reo vo fidy karakara no mandetika mamofady Rostiny taony nefa tsy ty zay fiovana zavabita do bavangona ao karera fanjakana mandrostiny taony nefa tsy ty zay fiovana zavabita do bavangona ao karera fanjakana Maisy fanavilivily miaingetsika androany mbola hoela vo tonga iny lalan'iny maisy fanavilivily miaingetsika androany mba rovina vo tonga betsaka ihany zany raha efa any amin'ny album fahadimy ny amin'ilay hoe eto Madagasikara fandalovana eto Madagasikara manao ahoana ny fandaharam-potoananao zany rehefa eto raha ny mozika any resahana hoe tonga eto Madagasikara misy zavatra maromaro atao sy mba hoe fanararotana ihany koa le fotoana satria vetivety dia tapitra ny vacances kely le amin'ity zany a dia zany hoe raha amin'ny 23 avril zany zay a zay sy raha lanto a hitendreo amin'ny no comment amin'ny 1er mai zany a any Majanga ao amin'ny Mafilotra dia zay aloha hatramin'izao mbola zay fotsiny mbola programme anay fa zany efa izy zany mino fa mbola misy manaraka ao satria mbola misy taro efa ny contact any fa mbola tsy voakajy le daty ka tsy afaka teneniko eto zany alama miantana izy makasitraka misy hiranao ihany koa ankoatrany hoe amin'ny fiteny malagasy misy amin'ny fiteny vahiny manao ahoana indray ny atao hoe fandrafetanao an'ireny hira ireny amin'ny fiteny hafa tsy haiko aloha na mety le izy na tsy mety zany hoe zao misy tantarany mantsy le hira faharoa iny zany hoe le hira hoe Just Jungle People iny zany misy tantarany izy iny tamin'izay mbola mipetraka tany Pékin zany a dia ny ankizy namako moa zany a zanaky ny ambassadeur sy ny diplomaty maneran-tany ao daholo européenne américaine sy ny latine-américaine sy ny Asie ireo daholo niaraka ny mpanamana taminay tao zany dia ny anaran'le groupinay zany hoe Jungle People nataonay izay zany Jungle People dia iny na tonga nahako naroatra n'io hira io ho an'ireo namako ireo zany izay ny tantarany iny izy mbola misy raharay hafa ihany koa
She Whispered Goodbye. She Whispered Goodbye. Ie, mbola ho arahantsika eo zany rehefa avy eo fa Simba Madagasikara angamba aloha zao no arahantsika dia manondresadresaka tsika aorinan'izay tsika miresaka dia tonga dia asesitsika amin'ny She Whispered Goodbye ihany koa tanitsika hoe inona indray ny hevitra izany rehefa avy eo. Simba Madagasikara, potika tanteraka, fitondrana tsy zarizary, vahoaka efa reraka. Kolokolo no manjaka, mahitahita dia tafita, manao ny maro na voadaka, na fiera tsy mety vita. Iny lalany mahitsy fanavilivily, miaingetsika androany mbola hoela vo tonga. Iny lalany mahitsy fanavilivily, miaingetsika androany mba rovina vo tonga. Simba Madagasikara, nefa tany tsy misy ady, reo vo fidy karakara no mandetsika mamafady. Malositiny taona nefa tsy ity zay fiovana, zava-bita atao babangona fanjakana. Iny lalany mahitsy fanavilivily, miaingetsika androany mbola hoela vo tonga. Iny lalany mahitsy fanavilivily, miaingetsika androany mba rovina vo tonga. Every night he stumbles through the door, sleeping with a bottle while he snores. His eyes are red, his mind's a haze, lost in the dark, lost in the maze. She's learned to hide years of silence standing by his side.
Love left empty, worn and dry. Tonight she finally decides. She whispered goodbye and closed the door. She couldn't stand it anymore. With steam lock, as tears roll down her face, she's moving away from this place. Goodbye, goodbye, she whispered. Drunk every night, coming home late, blind to the damage, the mistakes he made. Same old promises, same old lies, she's vanishing before his eyes. She wipes the tears she's learned to hide. Years of silence standing by his side. Love left empty, worn and dry. Tonight she finally decides. She whispered goodbye and closed the door. She couldn't stand it anymore. With steam lock, as tears roll down her face, she's moving away from this place. Goodbye, goodbye, she whispered. Toy-antsika ny fandaharana toan'ilay hira teo zao She Whisper Goodbye. Inona ny mety hoe aingam-panahy sy tiana ampitaina tao anatin'iny hira iny? Azavaintsika kely ihany. Azavaintsika kely. Le iny zany le zany hoe resaka tsika rehetraretra moa zany mananamana mamolava daholo e. Na aiza n'aiza na any Chine zany na any Russie zany na any Pologne na aiza n'aiza misy bandy foana ny mamolava. Ka zay le izy zany hoe le afatra zany mba hoe mba atsaharo le tsy hoe atsaharo zany mba ahena kely le fomba fisotroana fa lasatra le hoe She Whispered Goodbye, she farany zany raha matoa zany leo de lasa izy de nanao veloma izy nakaty ny trano de nanao veloma izy fa leo izy fa isaky ny alina zany le ry mamy foana. Zay no nahatonga anahy nanoratra an'izay. Fotoana manahoana re ianao nanoratra an'izay e? Nisy zavatra nisy trangam-piainana hita ve sa tsisy le trangam-piainana de zao tena nahitako an'ilay izy aloha de le bandy namana be dia be zany matin'ny toka e. Iny tena nahatonga anahy nanoratra an'ilay izy fa tsy tiako le tenenina am'le hoe matin'ny toka le rony fa de nataoko somary nahodiko kely fotsiny zany le resaka hoe alohan'ny hafatesana ngo ohatra zany de mba atsaharo kely fa na ny ramatoa raha mandao anao rehefa ohatra ianao ka zay marina zany. Zay tokoa le hira e, mpitana hafatra iso saintsaina ihany koa. Raha andeha ho amafisitsika kely ny fandaharam-potoana, manahoana ny hira vaovao amin'izao? Mbola manoratra ihany ve? Mbola miketriketrika ihany ve ny amin'ny sangan'asa manaraka? Ny hira vaovao aloha de misy foana. Eny miketriketrika foana.
fa le eny reo nge hira vao nosoratako daholo nge reo hira teny anglisy reo zany de le hira eny mbola misy hira efa any ny mélodie sy ny karazana mbola tsy hoe indrindra moa zany am'le hoe fiarovana ny tontolo iainana any zany efa misy hira efa soratako any mba amela afatra am'izay hoe fiarovana ny tontolo iainana zay efa nosoratana be deaibe moa zany taloha fa mitindray ataoko teny anglisy le izy mety ampifangarongaro eo izy fiara-miasa indray akoatra andralanto manao ahoana ny mety hoe fifandraisana amina mpanakanto hafa zany hoe raha eto Madagasikara manokana mety manao ahoana izay mety misy fiara-miasa ve tsy misy aloha tsisy fa za matsy va tamin'ny 2022 vao mifakahita tamin'ny ralanto de ohatratra mifankaty be zay tonga de za nety be nataonay miaraka ny gitaranay roalahy mo tena miaraka tsara mihitsy de mifeo koa izy manapeo be mbo raha malala de zay de hoy zay tsy nitady bandy hafa ntsony fa tonga de zay sy rahalanto zany de tonga de zay tonga eto de rahalanto ihany no atsoko voalohany indrindra fa raha somary ivoaka kely tsika zany hoe eto Madagasikara ihany tsika fa raha ivoaka kely mozika Nogabe mozika Andralanto matomota faraka de misy filinina iraisanao mifandray manao ahoana ny fahitanao ny mozika eto Madagasikara betsaka ny mahafinaritra ary sady minona moa zany misontrotra satria tsika malagasy tena hitako fa tena manana talenta ny malagasy fomba fitendry malagasy gitara zany tena enjana be mahay mitendry daholo be dia be mihitsy ny tanora miezaka sy fa ozaka hoe eny tokony tonga miditra international mihitsy ny gadona malagasy aorianao eny na am'izao fotoana zao moa efa misy fa mino aho fa mbola hiavaka be mihitsy ho avy hoe fandaram-potoana na misy hafatra manokana avy aminao ho an'ny mpanaraka atsika ho an'ny mpiaino atsika ihany koa satria afaka hainony rehetra amin'ny alalan'ny zato teboka roa ihany koa no fandarantsika rovina no ahitananao aorinan'izao fiaonantsika zao aiza no ahitana aiza ny plan manaraka inona ny hafatra ihany koa amin'ny 17 ny volana avril ho avy zao ho amin'ny no comment bar de any Mahajanga any zay kompahatanana anareo amin'ny voalohan'ny volana Mea ho avy Andralanto sy Nogabe ity raha farany ity asitsika resaka kely hoe tsisy mandeha amin'ny laune asitsika fanazavana ihany satria mety misy antony foana ny zavatra rehetra matoa hoe foronina sy hoentina anatina mozika toy izao le izy zany moa zany teto za tonga teto iny zany nanolotra niny hira iny satria zany rehefa manao zavatra zany ohatran'ny tsy mandeha amin'ny laune foana le zavatra atao zany zay zany manao taratasy zay zany de avezivezin'olo nareo makary nareo manao photocopie nareo mandovo volatsi nareo de aveo vita zay de efa vita zany reto fa aoka aloha fa mbola tsy ao le tale général manosiny fa mivereninareo am'izao de lasa zay moty de miverina indray zay mbola misy reto indray mbola tokony makary nareo aloha zay de ohatran'izany foana izy atao anatin'ny telo volana tena tsy zayke tena manizy fa tena de zay natonga nahako nieritretra de ohatrany lasa nanoratra an'le hira zany de miaoko moa zany tantara alefan'ny ankizy namana am'le momban'ny hôpitaly zay tena tokony tenenina koa zany satria misy enjana be zany le olona hoe raha tsy manam-bola ianao zany tsy voaray tsara de oloha zany mba zay natonga nanoratra an'iny koa zany aloha atao anatin'ny tiry ty fa tena tsy mety tsisy mandeha amin'ny laune raha ohatran'izao ny fiainana de zay natonga an'iny zany mazava tsara am'izay tsisy mandeha amin'ny laune hoarantsika ny irina maranantsika ny fandarana afatra angambany ho an'ny mpanaraka atsika ho ampakafianao ho an'izay vao nakafihany koa tamin'ity fandarantsika an'io ety so de mamisy an'izay teny zay ho atsipo ho an'ny mpanaraka atsika zay hoe le teny atsipy moa zany de mba tongava mijery anay fa ataonay milay ny zavatra ataonay ao mariny zany izy
Mankasitraka indrindra mirary soa ny amin'izay mbola hoatrehana rehetra na eto atoerana na any ampitan-dranomasina mankasitraka be deaibe ny vahiny tamin'ity anio ity. Saotra betsaka indrindra ny invité anay tato amin'ny coulisses fa dia faly be tokoa zay fa voaray tsara. Ie, mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Misaotra ny ekipa teknika ny fandrimbona nanatotosa ny fandarantsika, misaotra ny Ralanto, misaotra ny ekipa ny Nogabe rehetra. Ataoko hoe any ambadika mety hoe tsy hitantsika eto izy fa any ambadika kosa izy tena hoe pakafisy manosika hatrany. Misy famerenana sika anio amin'ny folora alina. Misy famerenana alarobia tolakandro, zoma tolakandro, sabotsy tolakandro. Ankoatran'izay dia afaka jerentsika ao amin'ny page Facebook ny TV+ Madagasikara official sy ao amin'ny YouTube. Kopakopa tanana no ifanaovanay mandra-piona, mandra-pitafa amin'ny manaraka indray. Hello! Zavatra eto amin'ny tanàna tsisy mandeha amin'ny laona ohatrany tany tsy misy lalàna tsisy mandeha amin'ny laona samy manao zay tiany atao tsisy mandeha amin'ny laona tsisy mandeha amin'ny laona tsisy mandeha fotoana anao any amin'ny birao tompona andraikitra hony ô mbola tsy ao vo maraina nefa ianao nanomboka ny lahatra arivo tiany andro tsy vita foana ny zavatra atao. Verena unenao rampitso vo maray tongava lulu faza betaraina verena unenao rampitso vo maray nianana fotsiny ao tsy hitako izay lazany afa-tsy sisy mandeha amin'ny laona. Sisi mandeha amin'ny laona. No. Sisi mandeha amin'ny laona. Sisi mandeha amin'ny laona. Sisi mandeha amin'ny laona. Zay ale rehetra feno ambotaka sisi mandeha amin'ny laona. Mitangorona eto andrenivohitra sisi mandeha amin'ny laona. Moramora ony fa aza misahotaka sisi mandeha amin'ny laona. Rano sotroina aza dia misy rano potaka sisi mandeha amin'ny laona. Sisi mandeha amin'ny laona. Sisi mandeha amin'ny laona. Marary mafy anao hiditra hôpitaly tsy manam-bola nefa ianao avelany eo hijaly tsy misy dokotera afaka hitsabo anao alo avelony vola dia hoitindreo zay atao. Miverena unenao rampitso vo maray tongava lulu faza betaraina miverena unenao rampitso vo maray nianahana fotsiny ao tsy hitako
izay lazay afa-tsy tsisy mandeha am'lôny tsisy mandeha am'lôny no 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 tsisy mandeha am'lôny manana andraikitra kely de lasa rôlo tsisy mandeha am'lôny tsy mety rehetra de lasa norme tsisy mandeha am'lôny olona mamo lazaina fa en forme tsisy mandeha am'lôny very tadidy ve sa very contrôle tsisy mandeha am'lôny tsy misy misy mandeha am'lôny